Faly miarabantsika indray mpanaraka ny tvmada.com sy ny radiomada.com. Le cœur et la voix de Madagascar. Ny fokontany Akazomanga Atsimo indray no hoentina amintsika hanaovana fanadihadiana amin'ity andro anio ity, ahafahantsika mamakafaka ny zava-misy iainan'ny mponina ao anatin'izany fokontany izany amin'ny ankapobeny. Faly miarabanao Madame Nourlantso, vice-président ato amin'ny fokontany Akazomanga Atsimo, ary Madame Angeline, chef secteur. Hono atompoko, manodididina ny firy eo moa amin'izao fotoana izao no tena isan'ny mponina ato amin'ny Akazomanga Atsimo? Ny samponina eto amin'ny fokontany Antidinay zany amin'izao dia 13 800 mahery kely amin'izao. Inona no mety tena fotom-piveloman'ny olona ato amin'ity fokontany ity? Ny ankabeazan'ny mponina eto zany asa tselika daholo no nataony, manasa lamba, bata entana, matsaka, asa isan'andro zany fa tsy dia misy vitsy ny asam-bolana. Mety firy isan-jaton'ny mponina eo no manao an'izay? Mety 60% mponina zany asa tselika daholo, tratran'ny very asa teo. Manahoana sy manahoana kosa no mety tena fiarahamoniny olona ety amin'izao, indrindra fa amin'izao akatoko ny fety, ny fiandohan'ny fahavaratra, zany hoe tiako antaniana hoe ny eo amin'ny resaka sécurité sy ny resaka fahadiovan'ny tanàna amin'izao akatoko ny fahavaratra izao. Amin'izao akatoko ny fahavaratra izao ny resaka fiarahamonina aloha sécurité dia azo lazaina hoe mbola milamin-dratsy hatreto, fa eo ihany le resaka alabotry, izay ngano hoe misy tsikelikely. Dia ny resaka fahadiovana, izay moa izy tena? Resaka fahadiovana tena maloto ny tanàna. Ny tanàna zany dia betsaka ny lasa mitoditra, lasa efa misy trano, dia rehefa mitoditra dia tsisy andehanan'ny rano, dia eo zany le problème eto aminay amin'izao. Le fandehanan'le rano zany lasa tsisy. Dia moa ny loto koa zany tena betsaka ny loto, mibetsaka. Ny dabapakonay anankiray ihany, nefa tsy mahasahana anay rehetrarehetra eto amin'ny fokontany zany misy secteur 12 zay eto, dia tsy mahasahana anay mihitsy le dabapako anankiray. Dia izay mabetsaka loatra amin'le fako. Ny canal anay 1700 mètres tsentsina daholo no ny fako. Nefa ve ny tompon'andraikitra misahana amin'izay fanadiovan'izay mba manao ny asany ihany amin'ny ankapobeny? Manao ny asany dia manao ny asany tokoa ny tompon'andraikitra amin'izay. Ohatra hoe manakarama, kanefa le olona karamaina zany matetika sositra izy satria manadio izy androany dia rapitso iverenana eo dia efa feno iray. Dia eo ihany eo fa manao mandray andraikitra, be dia be mandray andraikitra ka. Ary ny fean'izay amin'ny fahasalaman'ny mponina mety manahoana sy manahoana ny resaka fahasalamana zany ety aminareo ety amin'izao, amin'izay lafiny hoe ohatran'ny maloto ny tanàna izay? Ny ankizy kely latsaka ny 5 taona aloha zany izao no tena tratran'ny arety fivalana na sepotra, izany hoe eto zany misy tompon'andraikitra ny COSAN tondran-tanana azy mandeha any amin'ny CSB2. Ary ahoana ny resaka mahakasika ny resaka rano, ny rano fisotro madio? Ny rano fisotro tsy ampy satria ny samponina mitombo dia tsy ampy ny rano. Milahatra be zany ny pompy eto aminay zao misy sivy anankisivy ny pompy eto aminay fa tena filaharana, mandeha kely zany ny rano mandeha kely, tsy mahasahana ny samponina. Ary ny eo amin'ny resaka jiro manahoana, indrindra fa ohatra ny fahatapatapahana matetika tsy miteraka fahasahiranana ho an'ny mponina koa hoe indrindra amin'ny resaka sécurité? Tena miteraka tsy fandriampahalemana amin'ny olona zany le jiro amin'ny alina. Nisy fotoana zany ambany be ny tension ny jiro,
Ay, fa amin'izao zany le izy mba efa mba miakatrakatra amin'izao fa le tapaka tampoka zay de aveo de miverina indray tapaka tampoka de miverina fa zay zany efa rehefa nanapa-kevitra amin'izao hoe apetaka daholo ny jiro amin'iny sisin-dalana iny amin'izao. Efa nety niresadresahanareo amin'ny tompony andraikitra ve ny momba an'izay? Amin'ny jirama? Ay, efa fatany tsara mihitsy an'izay. Ary mahakasika ny resaka fahasahirana, inona no tena mety hitanareo fahasahiranan'ny mpony ety amin'ny fokontany Akazomanga amin'izao fotoana izao? Tsy fananany asa, tsy fananany asa zany de miteraka disadisa le mipetrapetraka fotsiny de lasa miadiady eny, manjary mandeha any amin'ny fironana amin'ny zava-mahadomelona ny lehilahy. Lasa any amin'ny fisotroana toaka gasy zany tena manimba ny olona ety sy ny fifohana rongony. Ny asa tena nataon'ny olona tety moa tamin'ny taloha zany inona? Jaune France zany izy hatramin'izay. Zay ny ankabeazan'le tena le hoe manomboka tanoranora mandrapahatonga le bebe iny de le mikatona tapoka de lasa tsisy atao intsony zareo. Ary manahoana ny fokontany ety aminareo ety amin'ny fiavian'ny cyclone? Manahoana ny resaka tondra-drano, ny trabona sy ny maro hafa? Zao zany ety aminay de efa misy ny tondraka ao anaty tranony eo, efa feno rano, misy tafiditry ny rano zany ny tranony amin'izao fa rehefa tondra-drano misy fandraisana an'le trabona. Misy ihany le izy rehefa tena hoe tsy zakan'le mponina intsony aloha fa ny anay zany hoe efa fahazarany isa-taona mihitsy le raha vao avy ny orana na de indray andro fotsiny ara de efa misy le olona zany ao an-tranony efa feno-drano de mitsahatra le orana de ohatry maina ho azy ihany, ohatry ny efa fahazarana le izy. Amoron-drano daholo le ambany tanàna zay. Inona ny mety hoe etaeta ho ampitainareo amin'ny mpitondra fanjakana? Le manototra tany zany aloha mba angatahanay hoe mba alohan'ny anatotorana marina fa hoe tany le izy de tokony mba mijery le fitondram-panjakana hoe manahoana le olona manodidina zay tompo-tany fa tsy hoe nanoronorona fotsiny, tsetsina daholo le tatatra rehetra, avo be nen'le mpanao trano de mitobaka aty amin'le tanànan'olona manodidina daholo. Ny kanalina koa etsy andaniny feno fako de nanao kirazy foana ara le fokontany midina, le rano zao lasa miverina indray fa tsy mifonctionne isan'andro le midina intsony amin'le mitsetsina de le fokontany manodidina anay koa zany na manadio ary zay tsetsina ihany any de sisy dikany. Tokony ho volena kanalina mihitsy zany jerena zareo mihitsy hoe mba hoe aiza ny asiana kanalina vaovao zany fa tsy ampy zany ny kanalina évacuation d'eau eto amin'ity fokontany ity tsy ampy. Taitaina be mihitsy ny olona amin'le rano. Ny rano sy ny fako zany tena problème eto. Le fanariam-pako ny baka ordure zay tena ary zao misy misy toerana kely zay de nampiasan'ny commune ara nisy nahatratra chef secteur tany nahatratrandry zareo manary fako amin'ny tomobile eo amin'le izy nefa tsy toerana fotsiny amoron-dalana zany hoe misy midina kely zay le izy de lasa ohatrany lasa toerana fanariam-pako zay le toerana noho ny tsy fahampian'le baka ordure aty aminay. Misy amin'le fokontany sasany indray ny ahitana ny ohatra hoe misy bakan-jordure anankiray zao eo de ohatrany rehefa elaela kely eo de miandrona be eo le fako de ohatrany mameno tanàna, tsy haiko hoe mety misy ohatran'ireny ve aty aminareo aty? Ny anay zany zay anankiray zay ihany ny anay ny baka ordure fa ny problème lavitra loatra. Lavitra be le toerana aloha sady ohatry ny hitambarana amin'ny fokontany manodidina efa nangataka ihany zay ngamba fa nataoko hoe folo raha kely manao demande any amin'ny Samva aiza ny toerana asianareo azy ho avy zay fa tsy mbola misy variny aloha hatreto efa mataona n'izay nangataka de na le kirazin'ny kanalina anay ary raha sorona le izy de atao aiza
dia eo koa ny tena problème baka zany ny problème amin'ny fokontany eto tsy voalohany ampy tsy ampy le izy dia any ny olona ka manjary le fanaripako sady efa lavitra dia manjary mamorona tsipitsipiny dia lasa miforona hoe etsy zany ny atao etsy misy manary aseho daholo dia manjary maro be ny dépôt sauvage eto aminay zany zay le izy. Eny ary tompoko fa dia misaotra betsaka indrindranareo nandray ny ekipa ny tvmada.com dia mirary soa ny fokontany Akanjo Mangatsiamo fa hitondra ny etaentanareo ho any amin'ny fitondrana. Misaotra tompoko dia jereo akaiky mihitsy izay aty ambany tanàna aty. Faly miarabanao tompoko. Amin'izao fotoana izao inona ny zavatra tena hitanareo hoe manahirana ety amin'ny tanàna misy anareo ety Akanjo Mangatsiamo ety? Tena zavatra marihana aminay zany rehefa avy ny orana dia rano be ny eto tokotaninay fotaka be. Rehefa avy ny orana zany hoe isaky ny misy orana Rehefa fotoam-pahavaratra mihitsy dia mijaly be zay. Satria rehefa tena avy ny orana dia hatrany amin'ny idiranao any feno rano. Dia inona ny zavatra mba hoe hevitra hitanareo amin'izay hoe mba ialana amin'izay hoe misy zavatra misy fipetra hoe mba raisinareo manokana ve sa? Eny fipetra raisinay aloha zany izao hitanao izao manamboboatra lalana satria izay tsy afaka manapa-kevitra satria tsy manana fahefana amin'ilay tanàna izay dia rehefa tena miakatra be io raha io satria mantsy ny cyclone mbola ho avy dia mety ho tafakatra aty ambony aty dia ahoana fomba hidiranareo aty an-trano? Rehefa tena miakatra izy zany rehefa tena tafakatra ny an-trano dia miala mihitsy izay. Miala? Dia miala daholo koa ny entana? Miala daholo ny entana mifindra mihitsy zany rehefa tena hoe tsisy hevitra tsony mihitsy dia miala. Amin'izay fotoana izay nefa ve mety misy toerana mety ahafahanareo mifindra? Izay zany aloha tsy toerana hoe trano laisiny ohatr'izany tsisy fa tonga dia samy mankany amin'izay ohatrany hoe fisaka ny fianakaviana ohatra. Ary ny loto entin'ity rano aminy any ity hoe tsy manahirana anareo amin'ny resaka fahasalamana? Tena manahirana mihitsy satria maimbo be sady misy bibikely. Nareo nefa eo an-daniny mba mahazo rano fisotro madio ihany? Izay aloha mahazo rano fisotro madio satria izay arivo matsaka atao foana. Ary ny resaka sécurité mety manahoana ety aminareo ety? Sécurité aloha aty aminay tsara tsy dia misy loatra indray aloha aty aminay ny resaka vakin-trano sy ny ala-potra tsy dia misy. Izany. Inona ary mba mety hoe etaeta mba tianareo ampitaina amin'ny olona mahefa manoloana izao? Ny etaetanay zany dia tianay raha mba ho totofany eto ho avy zany fa tsy tovy tantana amin'ny fanariana azordilitsikafiny zany tokony mba avy zany eto aminay dia mba varina makany ny rano dia tsy tratra ny rano tsony izay amin'ny manaraka. Misaotra anao indrindra. Misaotra indrindra tompoko raha misy mahavita an'izay moa dia tena raisina tanandroa.